napetrako dia ny hoe ampahafantaritsika amin'ny voaka malagasy ny olana. Fa ampahafantaritsika ihany koa fa mitondra vahaolana tsika. Misy programa ao, ary manatateraka ny programa dia tsy ny filoham-pirenena ihany. Filoham-pirenena no mamaritra an'ireo viana sy ny politika amin'ny ankapobeny. Ao ny Prime Ministre manaraka ny fanataterahana an'izany, ary ny ministra rehetra isa-tokony kosa dia manao ny ezaka rehetra mba ahafahantsika matratra ireo viana rehetra izay napetraka. Araka ny teneniko taminareo tsirairay avy dia ny hoe ny fahombiazan'ny ministera anankiray dia fahombiazan'ny fitondram-panjakana. Ny fahombiazan'ny fitondram-panjakana dia fahombiazan'ny firenena malagasy. Ary ny fanataterahana n'ireo programa an'asa izay napetraka ihany koa dia anasoa ny vahoaka malagasy, ary ny tanjona izay apetratsika indrindraindrindra dia ny hoe ny anatsara ny fari-piainan'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny. Ka izay no antsony nanaovantsika n'izao filakevitro minisitra mivatana izao, ary ity fomba fiasa vaovao ity dia apetratsika, ataotsika isaky ny 3 volana farafahakeliny, mba ahafahan'ny vahoaka malagasy ihany koa mba mijery sy manaraka hoe ny zavatra napetratsika, ny fanamby napetratsika tao anatin'izao fiandohan'ny taona zao ve dia vita afaka 3 volana. Eto zany dia ny ministra tsirairay avy no anatateraka n'ireo fanamby sy viny, misy engagement zany ho ataon'ny ministra manoloana n'ireo fanamby rehetrarehetra izay apetratsika. Ny tiako zavatra zaraina amintsika farany dia ny hoe ny fanafanganana ny fomba fiasantsika no anafanganantsika ihany koa ny fampandrosoana ny Madagasikara. Fa ny fahatarana eo amin'ny fanataterahana ny asa apetratsika dia hiteraka olana ihany koa sy mety hisy fiantraikany ratsy eo anivon'ny fiainan'ny olom-pirenena tsirairay avy sy ny vahoaka malagasy. Na zany na zany aza nefa dia mino sy matsoka fa ity taona vaovao 5 sy 4 ity dia taona miavaka ahafahantsika manatateraka ireo fanamby rehetra izay ahafahantsika mitondra ny hoe mampisongadina ny Madagasikara. Anisan'izany ohatra ho resahantsika eo ny ametrahantsika ny parc solaire 100 mégawatt izay goavana be. Ho resahako amintsika eto moa fa raha ny filaina eto Antananarivo amin'ny arivo iny tsy mihoatra ny 70 na 80 mégawatt. Nefa tsika anana stockage ana 100 mégawatt, anana parc solaire ana 100 mégawatt. Zany hoe efa hovoavahantsika, tsy andrasantsika 5 taona fa na misy aza ny olana dia mitondra vahaolana tsika. Ao anatin'izany ihany koa ireo fanamby izay apetratsika ny fanampiana ny tatsay indrindraindrindra izay hitondra vokatra mivatana amin'ny fanatsarana ny fari-piainan'ny tatsa eto Madagasikara izay 80 isanjaton'ny vahoaka malagasy. Ka noho izany dia mirary soa anareo ministra tsirairay avy ity ampendohana satria ny taona vaovao mila mahay miara-miasa tsara anareo mpiara-miasa anareo mba ahafahanareo ireo tale rehetra, tale-paritra rehetra mba anafaingana ihany koa ny asa rehetrarehetra izay tokony apetratsika. Ka anomboka aritsika ny ordre du jour na anomboka ny filakevitry ny ministra amin'izao fotoana izao. Eto dia ny anomboka an'izany dia eo anivon'ny ministera ny raraham-bahiny sy ny ministera ny ministra ny affaires étrangères sy ny ministra ny mines. Ho resantsika androany io satria hitatsika tokoa fa nisy tranga nipotra tamin'ny faran'ny taona teo tamin'ny fampiasana taratasy tsy nahazahoana alalana izay amoaka ny valizy diplomatika izay nampiasaina ny fahefana zany
hoentina idedavana tombotsoa manokana satria dia tratra fa noentina atao anatin'izany valizy diplomatique zany ny harem-pirenenana ny volamena ka eto raha matao ministra dia niezaka nataon'ny ministera zay nysahaninao dia nisezaka be tokoa tamin'ny taona lasa iny ny fahombiazana ara-diplomatique nefa noho ny mpiara-miasa vitsivitsy dia mandoto tanteraka ny endriky ny ministera, mandoto tanteraka ny endriky Madagasikara satria dia tompona andraikitra no manao taratasy hoentina anibana an'izany asa sy ezaka vita fa indrindra ihany koa ny lazany lazaratsy ny firenena eo amin'ny lafiny fanondranana harem-pirenena izay tsy nahazahoana alalana izany. Ka eto omeko anao ny fanaovana ny communication verbale ramatoa ministra sy ny ministra ny minina mahakasika amin'ny fepetra noraisina sy ho tanterahana manoloana izay tranga izay nolazaiko teo izay. Mankasitraka Andriamatoa nanome ny fitenenana. Miarabanao ampanajana Andriamatoa ary miarabanao ampanajana ihany koa Andriamatoa Prime Ministre, isika rehetra mpikambana eto anivon'ny gouvernemanta sy isika rehetra mivory ato anaty efitra. Manantitra ny firarian-tsoa atsika rehetra ihany koa noho izao taona vaovao izao. Mahakasika ny raharaha fampiasana valizy diplomatique tsy ara-dalàna izay nampiasana taratasy osoka saika anondranana volamena antsokosoko tamin'ny 17 ny volana Desambra 2024 dia voninahitra ho anay ny manao izao tatitra manaraka izao. Ratsaivina dia noho ny angom-baovao maro-potitra sy ny fampiarana ny fomba fiasa vaovao amin'ny fanaraha-maso entitra ny fivezivezena eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena teny Ivato no nahafahan'ny faditseranana sy ny polisy-pirenena nandrava ny tambazotra n'asa ratsy saika anondranana tamin'ny alalan'ny taratasy fanomezan-dalana osoka volamena milanja 350 kilao. Eto am-piandohana dia tsara ho fantatry ny be sy ny maro fa ny valizy diplomatique dia fomba ampiasain'ny firenena rehetra maneran-tany ho fitanterana ireo antota taratasy saripady sy ireo fitaovana ampiasaina ho an'ireo maso-ivoany firenena iray. Misy fepetra sy fenitra entitra izay voafeny ny lalàna iraisam-pirenena ny fampiasana ny fivezivezeny ny valizy diplomatique. Misy olona voatendry manokana no omena fahefana amin'ny fanomezan-dalana ary ny olona manana fahefana hitondra izany no antsoina hoe courrier diplomatique. Ny valizy diplomatique dia mety hanana endriny maro izay tsy maintsy misy famantarana sy fanidiana manokana ary arahina taratasy fanomezan-dalana ofisialy izany. Noho izany raha initranga izay niseho iny dia hita miariary fa tao anaty fanjikan-dalana tanteraka sy fanaovana osoka taratasy fanomezan-dalana hitondrana saritsarina valizy diplomatique no saika anondranana harem-pirenena antsokosoko ka nahatrarana ireo olona izay mialokaloka amin'ny mampiasa ny ministera an-draraham-bahiny azy. Olona tsy manam-pahefana anao soni fanomezan-dalana hitondra valizy diplomatique sy misandoka andraikitra ary raha ny zavan-tranga dia tsy azo antsoina hoe valizy diplomatique velively no nampiasain'izy ireo satria tsy manaraka ny fepetra sy ny fenitra iraisam-pirenena voalazako teo aloha. Manoloana izany dia nametraka fitoriana avy hatrany ny ministera ny raharaham-bahiny mba hanokafana fanadiadiana sy ahafahany ireo tompon'andraikitra mahefa manenjika sy misambotra ireo nahavanondoza. Vokany, ireo mpiasan'ny ministera ny raharaham-bahiny izay voarohirohy tamin'izany dia efa nampidirina ponja vonjomaika eny Atsiafa ary mitohy ny fanadiadiana hikarohana ireo namany. Ny ministera roa tonta moa, ny ministera ny raharaham-bahiny sy ny ministera misahana ny Renakibontany dia samy nandray ny fepetra tandrify azy avokoa. Ka ho tanisaiko etona ny fepetra noraisin'ny ministera ny raharaham-bahiny ary dia omeko ny fitenenana indray Andriamatoa Ministra misahana ny Renakibontany amin'ny fepetra izay noraisin'izy ireo.
Ny teo anivon'ny ministera an-dranam-bahiny dia natao avy hatrany ny fanesorana tamin'ny asany ireo olona voaroiroy. Teo ihany koa ny fanovana sy fanamafisana ny rafitra sy fampatsahivana ny mahasaripady ny fikirakirana ny valizy diplomatika. Ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ireo sampandrara rehetra eo amin'ny faditseranana, ny fanovana ireo tompon'andraikitra eo amin'ny antokon-draharaha misahana ny arofenitra. Ary raha ny vahaolana maritra kosa dia nanomboka tetikasa izahay mba entina hanavozana ny fitsipika momba ny fiasan'ny ministera an-draharaha-bahiny, mba hanafanganana ny fanadihadiana ara-panjakana sy hahafana mampianatra sazy enjana kokoa. Fanamafisana ny fiara-miasa amin'ireo sampandraraha rehetra miady amin'ny kolikoly toy ny Bianco, ny Samifina, ny Aray sy ny sisa ary io sampapitsikilovana rehetra. Fanatsarana ny famantarana ofisialy ny valizy diplomatique malagasy. Ny fanamafisana ny fampiarana ny famerenana ireo passeport ofisialy ho an'ireo izay navita iraka sy manana passeport lany daty. Tianay moa ny maneho ny fisaorana manokana ho an'ireo mpitandro filaminana, ireo tompon'andraikitra amin'ny faditseranana, eo anivon'ny fitsarana sy ny rehetra izay nandray anjara na akaiky na lavitra noho ny fiara-miasa matotra izay nahafahana misambotra sy napiditra amponja ireo olon-dratsy ireo. Omeko an'Andriamatoa ministry ny Arenankibon-tany indray ny fitenenana ho an'ireo fepetra no raisina teo anivon'ny département taizay-sany. Misaotra tompoko. Manantitra ny arabana Andriamatoa Filoha amin'izao fotoana voalohany amin'ny filakevitra minisitra amin'ity taona ity izao, miarahaba-panajana koa Andriamatoa Prime Ministre, miarahaba-antsika rehetra izay manatrika an'izao filakevitra minisitra izao sy ny vahoaka malagasy izay manaraka ny filakevitra androany. Fantatsika moa fa ny volamena dia miainga avy any anaty tany ary raha ohatra ka hiady amin'ny trafika dia tsy maintsy hatrany amin'ny fitrandrahana ka hatrany amin'ny fanondranana dia tokony misy ny fepetra raisina fampidirana amin'ny sehatry ny ara-dalàna izay olona rehetra misehatra avy any amin'ny fitrandrahana mandra-pahatonga any amin'ny fanondranana ka entitra ny fampiarana ny lalàna amin'ny ireo tsy manaraka ny lalàna amin'izany dingana rehetra lalovan'ny fitrandrana ny Arenankibon-tany toy ny volamena izany. Mbola tsy ela fa tamin'ny andron'ny krismasy tamin'ny noely vadimy amby roapolo ny volana desambra dia tsy maintsy niroso tamin'ny fanakatonana ny fitrandrahana tsokosoko izay mamatsy an'ireny tambajotra manondrana tsokosoko ireny ihany koa tany amin'ny faratra avaritry ny nosy tamin'ny takariva ny 5 amby roapolo desambra nanakatonana toby fitrandrahana ohatrohatran'izay tsy voalohany fa efa mitoy izay asa izay ary ny asa tanterana ihany koa amin'ny fanentanana mandritra n'izay chaîne de valeur ny volamena izay dia misy fiara-miasa izay efa napetraka koa araka ny efa voalaza teo koa amin'ireo sampandraraha isan-karazany fa ny amin'ny ministera mihina dia misy koa ny fiara-miasa miaraka amin'ny PNUD izay nametraka an'izay traçabilité ny volamena izay manomboka any amin'ny fitrandrahana any amin'ireo faritra misy ny volamena betsaka eto Madagasikara. Ny tiana homariana koa nefany dia somary mandalo misy fotoana miandrasana ny amoahana n'ireo fahazahoan-dalana manondrana indray dia mamezaka koa ny ministeran'ny minina zany apiditra eto anivon'ny filakevitra minisitra indray koa zany ny ahafahana mba tsy tapaka ilay chaîne fa misy hatrany amin'ny fanondranana anisan'ny ady izay amin'ny tsy fanarahan-dalàna koa zay satria misy lalany mazava voafaritry ny lalàna izay napetraka tamin'ny taona lasa hatramin'ny famererana ny vola vahiny izay azo avy amin'ny fanondranana dia voafaritry ny lalàna avokoa nefa tsy afaka handeha moa zay raha tsy mipetraka daholo ny mpandray anjara mandritra n'izay chaîne de valeur ny volamena izay ary efa mandeha ireo fanentanana isan-karazany ampidirana ny olona ao anatin'izay sehatry ny ara-dalàna izay makasitraka topo. Taminanao fanadihadiana ny mpitandro ny filaminana dia ilay premier responsable ilay nanao siny iny autorisation iny izay mbola niantso teo anivon'ny douane izay mbola nanao négociation amin'ny ahafahana mamoaka ny arem-pirenena mbola nanao tentative de corruption izy mihitsy no niantso le nanao siny araka ny tatitry ny azoko zany hoe efa tena kolokolo avoleta no ataony ary mbola
misarika ny olona any amin'ny kolikoly nefa manondrana ary-pirenena tsy ara-dalàna. Mba misy fantaniana ho apetrako aminareo tompon'andraikitra hoe le olona nanao sini sy mbola nanao tentative de corruption io ve efa eo ampilatanany fitsarana ankehitriny, efa voatsara ve sa aiza ho aiza ny mahakasika an'io olona io? Flona merina ny fitenenana. Raha mahakasika ireo olona voaroy sy nanaovana famitorana, misy amin'izy ireo no efa nampidirana ponja satria efa fantatra fa tena misy ny anjara andraikiny ary tomponantoka sy miraitsy-kombakomba atao anatin'izany izay efa nampidirina any ponja. Ny namany kosa dia mbola eo ampikaroana azy ireo mpitandro ny filaminana ary efa misy ihany koa ny fiara-masa nataon'ny ministera an-draraham-bahiny amin'ireo firenena manodidina mba ahafahana mikaroka faranjaingana raha sanatria tafavoaka ilay navandoza sy ilay tomponantoka izany. Tsy mijery fotsiny ny ministera an-draraham-bahiny Andray Matoflo, Andray Mato Prime Ministre, fa dia nanao ny ezaka rehetra indrindra amin'ny fiantsoana ihany koa ireo mpiara-miombonantoka mba ahafahana mama aingana dia aingana izay mety mbola tambazotra sy ambinamby ny fikasana mety mbola hanohy an'izao famoahana atsokosokona ny finiavana hijery tombontsoa manokana sy efa madihana ny tandrazana izao. Izany hoe mitohy tompoko ny fanadiadiana sy ny fikarohana ireo izay mbola tsy tafiditra eny am-ponja. Ary tenenao moa Madame Ministre efa misy zany reo mpiraitsy-kombakomba efa niditra amponja araka tenenao teo, fa le olona le nanao an'le sini sy le io zay nanao tentative de corruption io ve efa eo ampilatanany fitsarana sa tsy? Mbola tsy eo ampilatana fitsarana izy Andray Matoflo fa mbola eo ampikaroana azy izay miaraka amin'ireo ministera misahana ny filaminam-bahoaka, ny gendarmerie pirenena sy ny sampandraha miady amin'ny kolikoly rehetra. Ka zay indrindra mantsy no isaritako ny saintsika hoe efa tamin'ny farany taona ny tranga no nisy, efa niantso teo anivon'ny douane io olona io tamin'ny fotoana natratrarana anazy, ka eo indrindra ny tokony hanaovantsika ezaka ho an'ny mpitandro ny filaminana nareo anivon'ny ministera satria tsy mety raha ny tompon'andraikitra voalohany zay nanao ny osoka akoatran'ny olona zay naneraka azy mbola miriorio sy miodiody any akafany, fa le mpiraitsy-kombakomba vitsivitsy no antsiafa ankehitriny, ka mba mila fandraisana andraikitra entitra sy aingana. Mino fa manana fianakaviana etro io zay olona navandoza nanao an'izao fanondranana antsokosoko zao, ary mino koa fa tsy voalohany no nanaovany an'izao fa zao moa zany izy voatratra, ka mila fandraisana andraikitra entitra ho antsika tompon'andraikitra rehetrarehetra satria raha olona manao ratsy ohatr'izany tsy tokony havelantsika tsy hita fotsiny fa dia miandro ny valin'ny fandraisana andraikitra avy aminareo mikasika ny zay toedra raha zay. Mahakasika ny ministra ny finance manokana, eto moa zany dia misaotra ny reo mpiasa eo anivon'ny ladoany zay natratra nyreo ary-pirenena reo. Fantatsika fa misy foana ny olona miezaka ny amoaka ny ary-pirenena antsokosoko, ary misy tambazotra lehibe no mpiraitsy-kombakomba ao anatin'izany. Fa ny zavatra ohatran'izao zany dia mendrim-piderana manokana, ka mba ilaiko kely Ramatoa Ministra ny anaran'ireo zay tena nandray anjara feno tamin'ny fahatratrarana izao volamena nainga aondrana antsokosoko zao, satria isy fankasitrahana manokana ataon'izy ireo mba aprisika an'ireo rehetra ihany koa mba hanao ny asany tsara
ary mba hafantaran'izy ireo fa rehefa miasa tsara ianao dia misy fankasitrahana afaka atolotra sy atao ao anatin'izany. Ho an'ny ministra ny fitsarana manokana indray mila zarevantsika ny fomba ahafahantsika mamadika ho vola na mivarotra an'ireo volamena ireo, na io eo anivon'ny banque centrale na amin'ny fomba zay ahafahantsika manao an'izany. Ary ny vola zay azo amin'izany nataoko eto ny calcul azahoantsika vary any amin'ny 8252 tonnes ny vola azo amin'ireo volamena nangena ondrana atsokosoko ireo, ka dia ho anaovantsika asa ho fanasaovana ny vahoaka, ary indrindra zay ihany koa ankasitrahana an'ireo olona zay natratra an'izay. Ary eto dia milaza ihany koa mampiasa ny doanina rehetrarehetra fa ireo rehetra zay mahatratra na masamy torky na masamy laza ny olona zay manondrana ny harem-pirenena antsokosoko dia isy fankasitrahana manokana zay ho atolotra sy omena an'izy ireo.